ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS miarabantsika rehetra izay manaraka izany ary asaina ampananjananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany sy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao indro ary omenanao avy hatrany sy ireo antsipriam-baovao nanolotra candidat ho solombavam-bahoaka eny amin'ny boriboritany fahadimy sy ny team K25 nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teny Analamahitsy ny maraina teo ireo candidat efatra mandrafitra ny listra Ralambo Zafimbololona Razafy Tsimialona Fetra no listra voalohany tao anatin'izany sy Lorette Berton sy Manora Andriamalala mitatitra ny andindin'izay. Efa voatitra teny anivon'ny biraony OVEC ao amin'ny boriboritany fahadimy ny antota taratasy filatsahako fidiana ho an'ny listry ny candidat natolotry ny antoko tim ho solombavam-bahoaka ho fidiana amin'ny 17 ny volana May ho avy izao. Ralambo Zafimbololona Razafy Tsimialona Fetra no lohalistra. Ramboarivelo Andrianantenaina Jocelyn Willy no listra faharoa, Ratsiverinoro Razafindrainibe no fahatelo, ary Elira Andriamanantsoa no listra fahaefatra amin'izany natolotry ny antoko team K25 izany. Ny hitondra fanavaozana eo amin'ny lalàna misy eto Madagasikara momba ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny fitaizana olom-banona no isany ho imasoany ity candidat natolotry ny team K25 ity rehefa tonga somatsara eny anivon'ny lapan'ny Tsimbazaza ny tenany. Anisan'ny iriko ny andanina lalàna kasikan'izay le ohatry ny amin'ny tany mandrosy rehetra reny zany satria baranahany loatra zany eto amin'ity tanàna ity. Ny zavatra tsapa tsinona dia ny badona le vahoaka. Ny badona le vahoaka ka be dia be ny tsy mahafantatra ka ho avy ny fotoana ifampitaizana, ifampizarana fahalalana na zay kely ananana. Hitaizana an'izay vahoaka izay ho tombotsoan'ny rehetrarehetra, ho tombotsoan'ny maro anisa, indrindra re araka ny teniko teo hoe ireo nahatsapa fa ny arany tsindry azo lena, ireo ny angarany vitana fa any ary maro anisa ireo olona ireo. Any zany ny ezahana hoe hitondrana an'izay volavolan-dalàna fampandaniana lalàna izay andaminana amin'ny ankapobeny raha eto Antananarivo izahay no lany somatsara zay ny fanindrina dia hiezaka mihitsy amin'ny marenivohitry Madagasikara azy hitondra lalàna vaovao na fanovana mba hifanaraka amin'ny vaninandro iainantsika. Fahavononana tanteraka no nasehon'Andriamatoa Ralambo Zafimbololona Fetra sy ny ekipany amin'izao fifidianana izao. Vonina hiara isa lasy ifanometanana amin'izany raha teo ny mpikatroka team K25 rehetra eny anivon'ny boriboritany fahadimy. Efa tsara tsodrano avy amin'ny filoha nasionaly antoko team ihany koa izy efatra mianadahy ireto izay irotsaka amin'ny anarany team K25. Raisiko voninahitra lehibe ihany koa no miray listra amin'ny Fetra sy ny namana rehetra eto amin'ny boriboritany fahadimy. Tsy hay ny tsy saotra ny filoha mpamorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fametrahana ny afatokisana tamin'ny listra eto amin'ny tiako Madagasikara sy tamin'ny azahoanay tsodrano ka mahazo matoky ianao Andriamatoa filoha fa tsy anjarak'ilo mbiandoha izahay satria masaka tsara ataoponay sy ataotsainay le teninao hoe never give up. Ataotsika fantatry ny ataotsika hoe ny irovelona rehetra eto amin'ny tany misy atsika eto amin'ny nosy misy atsika fa tena velona sy mahery ny tiako Madagasikara ary velona sy matanjaka ny tiako Madagasikara eto amin'ny boriboritany fahadimy. Vao mikasika izay fifidianana solombavam-bahoaka izay hatrany dia tonga nametraka ny antota taratasy firotsahako fidiana teny anivon'ny OVEC io tolakandro io ny candidat Tsimdrano natolotry ny antoko team dingana manaraka tsy maintsy irosona izao ny fidinana fotony sy ny fanatonana ireo olona ao anatin'ny district hoy ny candidat ny team ary efa misy ny paikadin'izy ireo manokana hiatrehana izany. Etsakilany ihany koa misy 12 ireo candidat tonga nanatitra ny antota taratasy dia tsy amin'ny OVEC Tsimdrano tao anatin'izay 12 andro izay ary candidat maleo tena avokoa ny 10 amin'ireo. Andindin'izay teo misariny Mathieu Prince. Feptaona farany anaterana ny antota taratasy firotsahako fidiana ho solombavam-bahoaka androany. Maro tao amin'ireo candidat no niandry ny ora farany vao tonga teny amin'ny OVEC. Ho an'ny teto Tsimdrano manokana tamin'ny 3 ora tolakandro teo no nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidiana solombavam-bahoaka ny candidat Alain Ratsimazafy natolotry ny antoko team. Vita izay ny fikarakarana ny antota taratasy iroso amin'ny dingana manaraka amin'izay ny tenany. Ny dingana manaraka aorianan'izay fametrahana ny antota taratasy izay dia
isy ireo fanomanana amin'izay ny fidinany ny fotony zay atsotsika amin'ny anarana hoe pré campagne ifandray amin'ireo mponina sy atao hoe ny mpanohana rehetra manerana ny district Antananarivo Atsimondrano. Efa fantatra mialohan'izao fotoana izao ny atao hoe ny alehibiazana zany district Antananarivo Atsimondrano zany efa manana ny pakady manokana ny staff technique zay tarihako fa mbola ho avy ny fotoana ahitantsika ny fomba fiasan'ireo staff ireo. Eto moa dia somary tsindriko kely ny sy amafisiko ny fisaorana ny antoko tiako Madagasikara nametraka amin'izany laharana voalohany amin'ny fifidianana solombavambahoaka izany. Manarak'izay ihany koa dia manararaotra ihany ny misaotra ny filoha marika Ravalomanana filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Ny safidiny tena koa hitondra an'izany fanevany antoko tiako Madagasikara izany. Misa 12 ireo kandidana Tsimondranno tonga ny anatitra ny antota taratasy eny anivon'ny OVEC tao anatiny izay 12 andro izay. Kandida maleo tena avokoa ny 10 amin'ireo ary ny 2 kosa no natolotry ny antoko politika araka nambara ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny OVEC. Aorian'ny 20 martsa izao kosa vao atao ny fisariana ny laharan'ny bileta ifidianana ireo solombavambahoaka ireo. Fisariana amin'ny laharana zany eto zany apetraka tsara hoe tsy izay nametraka dossier voalohany akory no laharana voalohany fa fisariana ohatran'ny fisariana reny mihitsy hoe manao fisariana zany dia izay mahazo ny laharana voalohany mitondra ny laharana voalohany, izay mahazo ny laharana faharoa mitondra ny laharana faharoa amin'ny andron'ny fisariana ao aorianan'ny le 21. Hatreto aloha ny indépendant no maro indépendant izany zao mipetsaka anankiroa no natolotry ny antoko. Tsy ahivina fa manomboka ny 9 Mey hatramin'ny 10 Mey 2024 izao ny fampelezan-kevitra raha toa ka ny 17 Mey izao ny fifidianana solombavambahoaka. Ny 17 Jona 2024 kosa no famoahana ny vokatra vonjomaika araka ny efa tapaky ny gouvernemanta sy ny seni tamin'ny volana Janoary lasa teo. Nolaizana eo amin'izay vaovao izay hatranisika ny farana androany ny fametrahana ny antota taratasy firotsako-vidiana solombavambahoaka eny anivon'ny OVEC rehefa nisokatra nanomboka ny 9 febroary lasa teo. Misa 773 ireo kandida manerana ny Madagasikara tonga nanatitra io antota taratasy io araka ny tatitra voaray avy eo anivon'ny seni tamin'ny 10:00 teo. Ny kandida maleo tena no maro anisa amin'ireo ary hatreto dia ny district Tsimondranno aloha nahitana kandida betsaka indrindra manerana Madagasikara araka ny tatitra voaray avy eo anivon'ny seni hatrany tamin'ny 10:00 teo. Andindin'izay teo amin'ny sariny Mathieu Prince hatrany. Hatramin'ny 10:00 teo, misa 773 ireo antota taratasy firotsako-vidiana solombavambahoaka voaray ny seni avy any amin'ny OVEC manerana ny Madagasikara. Ny kandida maleo tena no maro anisa amin'ireo izay mahatratra 700 raha toa ka misa 750 ireo kandida natolotry ny antoko politika. Hatramin'ny 10:00 teo ihany ny district Tsimondranno no maro anisa amin'ireo kandida manerana ny Madagasikara. Mahatratra 12 ireo antota taratasy tonga teny anivon'ny OVEC Tsimondranno tao anatiny izay 15 andro izay. Amin'ny ankapobeny samy nahitana kandida avokoa ireo district misa 700 manerana ny Madagasikara. Hita tao avokoa ireo sokajin'olona rehetra na nirotsaka tamin'ny anaran'ny tenany manokana na natolotry ny antoko. Ao ny mpanao politika, ny solombavambahoaka teo aloha, ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny amperinasa, ny kandida ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana lasa teo, ny ministra teo aloha, ny mpanakanto, olon-tsotra, mpandraharaha, mpilalao horonan-tsary mihetsika, mpitondra fivavahana. Tsara ny mampafantatra fa ny eto Antananarivo no tokony ahitana solombavambahoaka maro indrindra araka ny fitsinjarana isaky ny district. Misa 70 izy ireo, 70 kosa ho an'ny faritany ny Tomasina, 20 ho an'ny Antsiranana, 30 ho an'ny faritany ny Fianarantsoa ary 40 ho an'ny faritany ny Toliary.
ajantsika hatrany mikasika iny vaovao iny fa ivadika eo amin'ny vaovao veonivo ny komina Antananarivo renivohitra isika ho fanatsarana trano ny fitantanana ny fodrafitrasa ao amin'ny boriboritany faefatra dia nisy ny famorina ireo fikambanana misahana izany isan'ny voaresaka manokana indritra io fivoriana io ny toerana fatsakana sy fanasana lamba ankoatr'izay ihany koa ny TVA roapolo isanjato izay fantatra fa isan'ny tsy mampiakatra ny vidin-drano. Germaine Menjanahatra no nanangona izay vaovao izay. Ny alatsinainy faraika amby folo ny volana martsa lasa teo dia nanatanteraka fivoriana lehibe ny teo anivony boriboritany faefatra komina Antananarivo renivohitra natao tao amin'ny espace Mongote Andrefanambojanahary. Izany dia niarahana tamin'ny mpitantana ny rano sy ny fotodrafitrasa eo anivony boriboritany ka nahitana fotodrafitrasa misa 700 mahery toy ny fantsakana sy ny fanasan-damba izay tantany ny fikambanana miisa 420 Antony fivoriana dia nifandraisan'ny boriboritany mivantana ireo fitarainana iraisana izay mianjady amin'izy ireo toy ny fisian'ny hetra izay aloha na ny TVA roapolo isanjato izay fantatra fa tsy nisy teo aloha ka mitarika ny fiakaran'ny vidin'ny rano amin'izao. Vory izay mijery-paikady hoentina hanatsarana ireo fitantanana eny anivon'ireo fokontany mba tsy isiny ny fatapahan'ny rano zany. Ny teo ihany koa ny amin'ny jerena manokana izany hoe fiakaran'ny fakturan'ny jirama dia mitapaka atao anatin'ny fivoriana moa zany dia misy solotena anankidimy zany mivoaka amin'ny fikambanana izay resaka amin'ny tompon'andraikitra avy ato amin'ny eto amin'ny tanàna Antananarivo zany. Dia tao ihany koa ny fomba fanatsarana ny eo amin'ny fanaovanjareo taty isam-bolana amin'ny vola miditra eny anivon'ilay fotodrafitrasa ireny. Nampahafantarana azy fa tokony fanaraka ny hita marika eto amin'ny compteur ny vola miditra eo amin'ny fitantanana izany. Dia nampatsiahy izy hoe misy an'izay taritra ara-bola izay izay tokony ataon'izareo isam-bolana ety anivon'ny boriboritany. Hita ao anatin'io taritra eo moa zany ireo vola miditra eo anivon'ny fotodrafitrasa isan'andro izay voatomboka mihitsy isan'andro dia eo ihany koa ny heritrina vola miditra ny fikambanana ao anatin'ny isam-bolana dia ny fandaniana ataon'izareo dia namafisina etoana mihitsy fa tsy afaka mandray taritra intsony ny boriboritany raha tsy mazava mihitsy ireo pièce justificative na taratasy famoaham-bola hoe natao inona ny famoahana ty vola ity. Dia teo ihany koa zany ny fanentanana an'izareo ny amin'ny fandrotsahana an'ireo ambom-bola eny anivon'ny comptotiva zany fanokafana an'ireo comptotiva izay efa nisy foana moa fa fampitsahivana an'izareo izay zavatra izay ary tsy mandray taritra intsony koa izay tompony andraikitra tao boriboritany raha tsy misy sy ny fanamarinana avy amin'ilay fokontany hoe ara-dalàna ny fitantanan'izareo ny vola zany ao anatin'izay taritra izay. Marina trany fa ny sampandraha izay misahana ny fokontany eo anivon'ny boriboritany no mitarika ny fivoriana tamin'izany ary nanentana ihany koa izy ireo ny anajana sy ikojakojana lalandava ireny fotodrafitrasa izay napetraka ny tanàna ireny mba ho mariky ny fampandrosoana trany. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray mitaraina ireo mpivarotra fiara efa niasa na ny bonne occasion manoloana ny fampiakaran'ny fanjakana ny taksa alohan'izy ireo. Raha ny fanazavana dia niakatra ho avy roenty io taksa io nanomboka tamin'ny fiandohany ity taona 2024 ity ary matetika mihitsy zany tsy avokany dia lasa ratsy ny tsena ho an'ireo mpivarotra ary mamono antoka azy ireo izany. Sanoro fitiavana sery zora Zaonarivontsy no nanao ny fanadihadiana. Niakatra avy roeny tsy toy ny teo aloha ny taxe alohan'ny mpivarotra fiara tranainy efa niasa afarana avy any ivelany amin'ny fanjakana amin'izao. Araka ny fanadihadiana natao teny amin'ny parking Antanimbarinandriana androany. Raha ny fiara madinika izao ohatra iray tapitrisa ariary ny taxe teo aloha ary tafakatra roa tapitrisa ariary izany amin'izao fotoana. Nambarana ireo mpivarotra fa tamin'ity taona ity no tena nidangana io taxe io ary nifanesesy mihitsy ny fampiakarana izany. Tsy ny fiandohan'ny volana janoary ihany mantsy no nampiakatra izany ny fanjakana fa nitohy ny volana febroary. Miakatra ny taxe kanefa tsy mitsaha misondritra ihany koa ny lanja ny dolara sy ny euro. Izao sarotra be ny teny hoe ohatrina fa ilay izany to dia tsapanay hoe niakatra ilay izy. Satria tamin'ny voaloha zao ataoko ohatra fotsiny hoe raha ny vidina 206 ohatra mahazo 60 dia nefa ny taxe niakatra moa izay koa mitady vola dia ohatrany hoe mitombo 15 na ohatrohatr' izany. Niakatra be aloha ilay izy niakatra be ilay izy sady tsy nasianjareo quittance dia nampiakariny ilay izy. Le 4x4 zany zao ohatra lasa niakatra 11 millions FMG.
dia ny tôbila rehetra mihitsy na ny lehibe na ny kely miakatra daholo izay ny fandihany. Manoloana izany avelotaraina tanteraka ireo mpivarotra fiara satria miantraika mivantana amin'ny fiainan'izy ireo ny fiakaran'io taxa io. Marina mantsy fa fotom-pivelomana sy antonasan'izy ireo ny fivarotana fiara. Itsandaniny voaterina mpiakatra ny vidin'ny fiara ny mpivarotra anika tsy voafaritra ny tena vidiny entana. Avokany tsy mandeha ny tsena satria miemotra ny mpanjifa raha ny fanazavana. Fiatraikany be da be amin'ny amarotana an'ilay fiara na sahala amin'izany. Misy fiatraikany be ilay izy. Misy fiatraikany mihitsy ilay izy. Any amin'ny vidiny entana aloha izany tena hitany mihitsy ny fisondrotana. Ohatra hoe ny amarotana azy eto fotsiny izany efa fatafantatra ilay olona ilay akory dia asondrotra amin'ny prix an'ilay fiara dia mianana be ilay olona amin'ilay taxa miakatra hoe ahoana misondrotra be izy izany. Indrindra miankina amin'ny taxa ihany mahasondrotra sy tsy mampisondrotra azy. Lasa ny olona zao lasa ohatrany tsy dia mahasahy firy amin'ilay prix zatra n'ilay prix tamin'ilay taxa mbola ambany izy. Ny tena marina izany raha eo amin'ny tôbila kely dia manatombo eo amin'ny 2 millions d'ariary dia raha ho an'ilay voiture 4x4 izy tena tafakatra hatrany amin'ny raha fijery azy eo amin'ny 3 millions 500 ariary. Zay zany ilay izy dia ho an'ny tôbila utilitaire koa zao ho an'ny ataoko ohatra hoe Sprinter ireny zao tafakatra eo amin'ny 2 millions d'ariary koa ilay izy. Tsara ny mampafantatra fa ny 5,900 ny fiara amidy eny an-tanimbarinan-drina dia fiara tranainy efa niasa avokoa afarana avy any ivelany. Ankoatra izay tsy niresaka taxa ihany moa no mampijaly sy mampimenimena ny mpivarotra fiara eny an-toerana fa ny toerana hivarotana araka izao hita amin'ny sary izao. Iverenantsika kely ny vaovao eo anivy ny komina Antananarivo renivohitra isy ny fanaraha-maso ny fampiasan'ireo fiara fitateram-bahoaka ny boky nandraikitra na ny cahier de charge ataon'ny département tamsana izany eo anivy ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny farany volana ho avy izao. Maloana izany dia tokony ho foanatreo ny fanariana olona an-dalana izay ataon'ny taxi be eto an-drenivohitra satria efa tapaka teo anivy ny filakevitry ny tanàna ny momba izany. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Voarara ny lalàna tanteraka ny fanariana olon-dalana na mihodina antsasadalana amin'izao raha araka ny nody sy ny fivoriana tapaka teo anivy ny filan-kevitry ny komuna Antananarivo renivohitra momba ny fomba fiasan'ny fitateram-bahoaka na ny taxi be izany. Raha ny fantatra mantsy dia efa tonga eny anivy ny kooperativa ny taxi be avokoa amin'izao ny boky nandraikitra na ny cahier de charge izay misy ny lalàna ny fanarahana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Rehefa vita ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana Sony taoriny ny fanapahan'ny filan-kevitry ny tanàna izany. Isy arak'izany ny fanaraha-maso etitra ataon'ny avy eo anivy ny commune urbaine Antananarivo momba ny fampiasana io boky nandraikitra io manomboka ny farany volana marsa ity raha ny fanazavana. Anisan'ny fepetra voalohany napetraky ny tanàna Antananarivo amin'ireo taxi be ireo dia ny fametrahana aloha laharana tarobia ao anatin'ny taxi be tompona andraikitra tsirairay avy mba hahafahan'ny mpanjifa miantso avy hatrany raha toka misy fitarainana na ihany koa vaovao tia nampitaina amin'ny tompona andraikitra. Ao anatin'ireo zany laharana tarobia ny tompon'ny tôbila, kooperativa ary ny komuna ihany koa. Dia eo koa ny andraikitry ny mpanjifa na ny mpandeha zany singanana anankiray ohatra hoe tsy azo mpanjifa atao ny misakana taxi be ivelan'ny toerana fiantsonana na io arrêt na refuge dia mitsinjara misy karazany maromaro ny andininy voarakitra ao anatin'ny cahier de charge. Marihana fatao anatin'ny 7 volana no nandiniana azy tia tamin'ny herintaona niaraka tamin'ireo mpitatitra ireo sy ny solon-tenan'ny mpanjifa ary nisy ny fifanakalozana taratasy ny firesahana ny fivoriana ary mbola nentina teo anatrehan'ny mpanolontsaina izay niantsona an'ireo vondron'ny mpitatitra na union ireo tao anatin'ny session en conseil municipal tamin'ny faraparan'ny taona 2024 ary tao aorianan'izay dia nosoniavan'ny ben'ny tanàna boky nandraikitra io ary efa voazara amin'ireo firaisan'ny kooperativa anankiroa ireo.
manoloana izany dia nanamafy hatrany ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa ilaina ny fiaraha-miasan'ny rehetra amin'ny fanaraha-maso ny fomba fiasan'ny taxi be eto andrenivohitra indrindra fa rehefa misy ny tranga izay voarara sy tafiditra ao anatin'ny bokona andraikitra io. Miendrika fandikan-dalàna tanteraka ny fanaovana izany ho hatrany ny nambaran'izy ireo. Vavao ny tranga mpiara-monina sy ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray sy ny trangana fanafehana amin'ny Tapiadina tany amin'ny lalam-pirenena faefatra intsy ho mahaly alina tokony ho tamin'ny 10 ora. Fiara roa avy aty Antananarivo ho an'ny Mahajanga no lasipatra tao anatin'izany tsy nisy kosa moa ny ainana fohy. Vavao tateriny Lorette Berton teo misariny Manoro Andriamalala. Ny aliny alatsinainy fa 2 ny volana Martsa tokony ho tamin'ny 10 ora no nitranga ny tifitra tampoka teny amin'ny lalam-pirenena faefatra avy aty Antananarivo miazo any Mahajanga teo amin'ny tetezana Mamokomita ka fiara roa no lasipatra tamin'izany. Ny iray crafteur avy amin'ny coopérative Fifidi voatifitra teo anoloana nanandrifin'ny mpamily. Ny iray kosa sprinter avy amin'ny coopérative Kofmad izay voatifitra teo amin'ny varavarana ilany ankavia. Raha nitatitra azo ny tompon'andraikitra mpitantana ny tompo fiantsonana nasionaly etsy Andotapenaka dia nisy fiara tsy mataho-dalana iray no aiahina ho tompon'antoka tamin'ny izy ao anatina tetezana ao amin'ny tetezana Mamokomita io a misy somary misy lavadavaka somary ratsiratsy kely zay izy io a lasa kelikely mihitsy ny escorte satria ny escorte ny Maheva tanàna sy ny avy aty Antananarivo eo ny mifanena. Juste tonga tao manerinерina ny escorte ny Maheva tanàna no naheno hoe misy attaque eo ambany eo dia niverina zareo. Zay moa mbola tena ataontsika hoe mbola matsinjo plutôt oui dia nidikan'izay mbola anjaran'ny zareo mbola hoe mbola maompiana didiny izy ngamba mety rariva na ohatrohatry zay ngamba mety fantatra tanteraka ny valiny fanadihadiana hoe iza marina io a le 4 marina zay tena mijanona irery a mivoaka ny tao anatin'le izy a mitifitra fara mihitsy le izy a zay no mety mbola ahina aloha hatreto a dia iza marina io tonga tsy fantatra mazava ny antony nahataraiky ireto fiara roa ireto tany aorian'ny karavanina ka nahatonga azy ireo ho tratran'izao tifitra izao. Efa misy manko ny fandaminana apetraky ny tompon'andraikitra izay iaraha-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana mba hialana amin'ny fanafihana mitranga eny amin'ny lalam-pirenena. Misy foana ny anay tsy natony ampanarahana gendarme na le antony hoe escortena zareo ireo tsy rehefa miangeto zany ny tômôbila manomboka amin'ny telo latsaka hoe fa dia tsy maintsy manaraka anay toromarika rehetrarehetra tsy maintsy manaraka ny fandaminana ny gendarmerie rehetrarehetra na ny mpitandro filaminana zay ny an-dalana indrindrandrindra moa fa misy fizarana mihitsy zany eny an-dalana ihany hoe ny premier groupe nylay zay miala eto zany manomboka amin'ny telo latsaka hoe fa mandraka tonga amin'ny 4 sasany a dia zay izy ny tafiditra ao anaty premier groupe a zay regroupena any manerinerina. Raha tsy aivina dia ny fiara miazo an'Antananarivo avy any amin'ny faritany matetika no tena tratran'ny fanafihana saingy sambany izao no nisy fiara nidina avy aty Antananarivo hiazo any Mahajanga no tratran'izany fanafihana izany. Efa tonga somatsara tany Mahajanga ihany ireo fiara voatifitra ireo tamin'ny maraina ny talata 12 ny volana Martsa. Tsy nisy ny ainana fohy na ny naratra saingy ny fiara kosa no simba. Ny Zandarmaria Pirenena ao Maheva tanàna no miandraikitra ny fanadihadiana momba iny fanafihana nitranga teny amin'ny lalam-pirenena faefatra iny. Eo amin'ny vaovaony sosialy mifandray amin'ny fahasalamana kosa zaza malagasy raha amin'ny 2 latsaky ny 5 taona amin'izao no hiara ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika vokatra izay 20 isanjato amin'ny zaza malagasy enina hatramin'ny 7 volana no tratran'ny tsy fampindra ary ny 30 isanjato amin'izay no tena mahery vaika ho fiatrehana izay tranga izay indrindra dia misy nitetikasa raha ny fikambanana tsy miankina iray vatsiny ny vondrona Europeana vola ho fanampiana ara-tsakafo ny zaza malagasy. Fanadidiny Jessica Miray teo misariny Manoro Andriamalala. Ny tsy fahampiana ara-tsakafo mahery vaika, ny tsy fahampian'ny fanampin-tsakafo dia tena mbola manjaka amin'izao eto Madagasikara, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. Vokatra izay 10 isanjato amin'ny zaza tsy ampy sakafo no tratrany tsy fampindra, ka ny 30 isanjato amin'ireo dia mahery vaika avokoa. 10 isanjato amin'ny vehivavy malagasy ihany koa no tratra izay tsy fampindra izay.
iny faritra amparavaravola iny no tena hiaran'izay tsy fampitsakafo eo amin'ny zaza entina hatramin'ny 7-10 volana. Talohan'izao fotoanazao nefa nisy heritaona zany zahay fa nanomboka nandalo nisy ny recherche natao, nisy critère maro zany napetraka ahafahana mamantatra zany iza ny zone iasana zany ka araka ny fantatsika moa zany eto Madagasikara dia mbola misy olana anankiroa goavana eto indrindra zany resaka retard de croissance zany hoe ny fahatarana fitambony zaza izay zaza anankiray amin'ny roa nitrandranyizay akoatran'izay dia misy ihany koa ny anémie. Reo zany anisan'ny critère voalohany izay nijerevana hoe aiza zany zone eto Madagasikara mbola sady ambony ny tany ataontsika hoe anémie sy ny retard de croissance eto Madagasikara. Akoatran'izay koa misy critère hafa koa nijerevana hoe aiza ny toerana mbola tsy dia misy mpisehatra amin'ny resaka fanjary sakafo zany hoe resaka acteur en nutrition. Jerevana ihany koa aiza ny zone hoe ahitana ka ponina maro zany mafana mitondra ilay asa fikarohana ary rehefa natambatra izay rehetra izay dia nitotona zany atao amin'ny zone na ny district Amparafaravola satria tena mbola dia ambony ny tany tsy fanjary-sakafo ao Amparafaravola zany izay ao anatin'ny faritra aloatra mangoro ray manontolo moa zany. Manoloana izay tsy fampiana ara-tsakafo mahery vaika miantra eo amin'ny zaza sy ny ankizy izay indrindra, ny fikambanana Great izay efa tsy ny vondrony Europeanina vola dia nanangana tetikasa nanomboka ny volana Janoary 2024 ary aharitra efa taona ho famatsiana sakafo any amin'ny faritra Amparafaravola no anomboana izay tetikasa izay. Noho ity faritra ity izay mbola anjakany ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika tanteraka. Misy recherche fikarohana zany mikasika ny hoe vokatra mety ho azo amin'ny fampiarahana stratégie anankiray anakoa dia misy hoe responsive feeding fampisakafoanana ny zaza zany raha izay dia miaraka amin'ny fihinanana sakafo be otrikaina. Dia androany zany zay nanao ny atao hoe lancement officiel an'le projet de recherche izay ataon'ny Great ao anatin'le projet PFOA. Projet PFOA moa zany dia projet financier ny Union Européenne zany. Dia niaraka tamin'ireo acteurs zany nampahafantarina hoe misy an'izay projet de recherche zay dia rehefa azo ny vokatra izay dia tsy maintsy ho zaraina amin'ny mpisehatra rehetrarehetra ao amin'ny amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Anisan'ny tanjony ity tetikasa ity ihany koa ny hanatsara ny fisakafoanan'ireo izay tena marefo, ny hanamafy ny famokarana sakafo eny ifotony. Mandritra ny efa taona isin'ny tetikasa dia distrika 570 no hiasana ary zaza sy ankizy manodidina ny 9 hatramin'ny 4-15 volana, 5 hetsy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana no ampiana. Eo amin'izay pejin'ny fahasalamana izay hatrany tsy ny anazy vahana tamin'ity volana martsa ity ilay retina mpahazo ny zazakely antsoina hoe bronchiolite aina hitarika hatramin'ny fahaseporan'ny zaza nefa izany raha toa tsy voatsabo ara-potoana hoy ny profesora Sendra ny mpanao gazetinay Noro Fitiavana sy Manora Andrimalala Androany. Mikoka maina sempotra miakatra be ny hafanana ireo no fambara fa avoan'ny bronchiolite ny zaza iray. Marina nefa fa zazalatsaka ny 2 taona no tena andairany io aretiny io hatramin'ny olon-dehibe. Araka nambaran'ny profesora iray dia mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoam-batana izay vokatry ny fisiany otrika aretina entiny io aretina io. Raha ho an'ny olon-dehibe manokana misy eo amin'ny alalan'ny sery izany. Araka ny fanazavana trany azo sitranina tsara ny bronchiolite ilaina nefa ny manatona mpitsabo ara-potoana indrindra ho an'ny zazakely satria ahina hiteraka fahasemporana amin'ity farany ny fahatarany ny fitsaboana noho ny toe-batan'ny zazakely izay mbola marefo dia marefo. Ankoatra izay fomba iray soroana ny aretina bronchiolite ny fahadiovana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanasana tanana rehefa avy mifanerasera amin'ny olona maro. Tsara ny mampafantatra fa ny lalan-drivotra no tena lasibatrio aretina io. Fa antony mahatonga ny fisehoana aretina bronchiolite aingana io ny fandroana zazakely ka tokony tsy atao fahazarana. Tokony tandrina araka izany ny ray aman-dreny amin'ny fikarakarana ny zazakely ho fisoroana ny aretina. Ao anatin'ny vanim-potoana sy ny volana tena hitrangana io aretina io mantsy isika eto Madagasikara amin'izao ka ilaina ny fitandremana. Dia tapitra indray ny vaovaontsika ho amin'ny androany tsy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piona indray tompoko.